Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira ondava ny ankohonana. Chic des Fabiola, la référence de la mode africaine. Manoul Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, manolotra ho anao. Alatsinainy fasivy ny volana Jolay, miarabantsika rehetra manaraka ny logité ary dia ireto avy hatrany. Ny lohateny ho any tapany voalohany androany. Nasitraka tamin'ny tahirim-bola iraisany pireneny Madagasikara no niezaka nataon'ny filoha Rajaonarimampianina. Ny 300 tapitrisa dolara amin'ny famatsiam-bola azon'ny Madagasikara no efa voavadika ho fandarana asa mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Nanambarany Prime Ministre lehibe ny gouvernement tafafototry ny fitoniana misy amin'izao fotoana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Efa misy eto Madagasikara ny rafitra iadina amin'ny fakanan-keriny ho kosa ny fanambarana miaraka nataon'ny zandarmarie-pirenena sy ny polisy-pirenena. Voasambotra ireo dimla mpamerikeloka namaky ny banky tany Tomasina sy Manakara ary mbola fantatra fa miretsi-kombakomba amin'ireo mpanao kitatrapiliny. Any Thaïlande efa tafavoaka ny valo tamin'ireo ankizy mpilalao baolina tafahitsika tao anaty lavabato nanomboka ny 13 jona teo. Marabantsika rehetra tonga sao tanatin'ny logité ary manasintsika mpanajana anaraka izay fampahalalam-baovao izay. Izay ny amin'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa sika iresaka betsaka ny fanatanjahantena sy ny mondial misy ihany koa ny hoanao sy ny hafakely tony mazatra ary Francis Turbo no hiaraka amiko eto ao anatin'izay tapany faharoa izay. Atombotsika ireo vaovao maro samihafa. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Karena vetrany ary nanamafy ny fatokisana ny Madagasikara ny tale général-ny FMI Christine Lagarde. Isan'ny nivotry izay nandritra ny fandraisan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny sabotsy lasa teo tany Aix-en-Provence tany Marseille. Isan'ireo manana fanantenana hatrany ihany koa ny tahirim-bola iraisam-pirenena fa ho azon'ny Madagasikara atao tsara ny manenjika ny tany ny fisondrotan'ny Arkarena ho 500 amin'ny titonty raha ny fanazavana nomeny iraky ny FMI tamin'ny volana marsa teo. Rindra tahiry sy Dolphe Rakotoniana kosa no mitondra ny fanampim-baovao. Akoatra ny fandraisana anjara tamin'ilay fikaonan-doha iraisam-pirenena fahavalo ambin'ny folo ndreo mpahitoekarena tany Aix-en-Provence nanamarika ny dian-tany an-toerana ny faran'ny herinandro lasa teo ihany koa ny niarabany tale général ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny filoha Rajaonarimampianina. Ny aiky ny FMI tamin'ireo ezaka rehetra natao ny fanamafisana ny fivoaran'ny Arkarena sy ny ady atao amin'ny fahantrana tato anatin'ny taona vitsy-monja. Ny volana martsa teo rajivina no nandalo teto Madagasikara ny iraky ny FMI nanao fitsiriana izay tafiditra tao anatin'ny dingana fahatelo ijeren'ireo fandarana asa fanavaozana ny toe-karen'ny Madagasikara. Nandritro no namoany iraky ny FMI ny valin'ny tombana sy ny lazana fa 4.100 ny fitombony Arkarena faobeny malagasy ny taona 7.20 sy 2000 raha toka 4.1 izany ny taona 6.20 sy 2000.
Ny taona 2024 eri-taona taoriana andraisan'ny filoham-pirenena Rajoanarmampianina ny fahefana dia 3,3 ny tampivoarana raha ny teto amin'ny kisary miabo kelikely ny fitombony araka-rena vaobe. Noho ireo dia notsindriny iraky ny FMI Marshall Mills mpitarika ny delegaciona nanao ny fitsiriana efa bolana lasa izay fa mahavelom-bolo ny ahatrarany malagasy ny tapitombony araka-rena vaobe ho 5 isanjato amin'ity taona ity. Santionany amin'ny ezaka vitan'ny Madagasikara izay tarehan'ny filoham-pirenena Rajoanarmampianina ireo. Mbola nantitra terin'ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena Christine Lagarde tamin'ny filoha ny fahatokisan'izy ireo ny fahavononana asehon'ny mpitondra. Teboka iray lehibe antoky ny fahombiazan'ny fifehezana ny toe-karena mantsy ny fahaiza-mitantana ka mahatonga ireo mpiara-mombona antoka ametraka ny fahatokisany sy ho resy lahatra. Fa ao anatin'izay famatsim-bola avy any ivelan'izay dia manodidina ny 4,4 lavitrisa dolara ny famatsim-bola azon'i Madagasikara ny taona 17,4 2024. Amin'ireo dia ny 3,900 tapitrisa dolara no efa voavadika ho fandaran'asa izay mipaka amin'ny sehatra maro isan'izany ny foto-drafitr'asa, ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Mamitana izany vaovao zany amintsika i Miramihany Zatovo sy misy Sara Safinjatovo. Ny tentina 4,4 lavitrisa dolara ny famatsim-bola azon'i Madagasikara nandritra ilay fivorian'ireo mpamatsy vola natao tany Paris farany teo. Amin'ireo vola ireo dia ny 3,900 tapitrisa dolara no efa voavadika ho fandaharan'asa. Tao anatin'izay dia efa tafapetraka koa ny vondrona mandrindra sy manara-maso ny fampiasana ireo vola ireo. Midika izany fa manana fahatokisana amin'ny fitondrana Rajoanarmampianina ireo mpamatsy vola vahiny. Raha tsy laza fa tsy ny vola nomeny banky iraisam-pirenena izay mitetina 5,70 tapitrisa dolara. Voakasika izany ny sehatry ny tontolo iainana, fambolena, jono, indostria ary ny teti-podam-panjakana. Nisy ihany koa ny fifanarana nosiniavina tamin'ny tondasa izay mitetina 12,1 tapitrisa dolara. Vola entina anomanina ireo tetikasa miisa 2 ao anatin'izany ny PPF na ny projet préparation fond mitetina 7,20 tapitrisa dolara izay nomeny ny banky iraisam-pirenena ihany koa. Nisy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia ny fifanarana mikasika ny FEC, facilité élargie de crédit na ny fanamorana ny fandoava-trosa andiany voalohany izay efa nahazo fankatoavana mitentina 50 tapitrisa dolara. Ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ihany koa dia nanome vola mitentina 10 tapitrisa ho fanohanana arabola tao anatin'ny dingana voalohany fandaharana sara toe-karena. Ary 40 tapitrisa dolara fifanarana teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona afrikanina ho amin'ny fampandrosoana nomeny Dutch Bank. Vondrona Europeanina izay fifanarana miisa 2 mitentina 40 tapitrisa euro izay nomeny ny banky Europeanina ho an'ny fanohanana ny foto-drafitr'asa. Isan'izany ohatra ny tetikasa Lalakely. Firenena mikambana tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena izay nanome 10,000 sy 400 dolara ho an'ny tetikasa fanangonana sy fitahirizana ireo tsara ho fantatra momba ny fambolena. Republika Populaire any Chine fifanarana fanamboarana sy fanarenana ilay lalana mampitohy ny vato sy ny boulevard de l'Europe izay mitentina 5,10 tapitrisa dolara. Avy amin'ny fifanarana allemande indray kosa vola mitentina 1,53 tapitrisa euro ho fanampiana amin'ny resaka fitantanam-panjakana avy amin'ny Dutch Bank. Banky Alemaina ihany koa izay nanome 4,40 tapitrisa euro ho an'ny tetikasa fanarenan'ny angovazavozana any amin'ny faritra Savahiny. Nisy ihany koa ny fifanarana tamin'ny fitondrana japonais dia ny famindram-bola mitentina 4,9 sy 4 tapitrisa yen ho an'ny fanitarana sy anaty sambony Tomasina. Nanampy antsika ihany koa i Frantsa tamin'ny fanomezana mitentina 2,20 tapitrisa euro nomeny agence française ho an'ny fandrosoana ho fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Eo ihany koa ny fifanarana mitentina 10,20 tapitrisa euro mikasika ny tontolo ny fambolena. Arabia Saoudite vola mitentina 2,15 tapitrisa rayal saoudian nomen'izy ireo fanampianantsika amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny sonerany vongo sy vahibe. Ary avy amin'ny firenena indiana vola mitentina 2,10 miliara dolara anamboarana zezika ho fampivoarana ny tontolo ny fambolena eto Madagasikara.
Farakinefa noresantsika teo dia tany Marseille ny filoham-pirenena Iradjona Armampianina nanararoatra indrindra izy niaona tamin'ireo teratany malagasy tany an-toerana. Nambara ny resaka ny fifidianana ny filoham-pirenena taoriany naneho ny vinany sy ny heviny ary ny zaran-traikefa tamin'ireo mpandray anjara ny fitoanan-dohany ireo Paitoekarena eran-tany fotoana ihany koa nahafahany mampafantatra ny zava-misy aty Madagasikara sy ny fiovana izay andalana ny fametrahana azy amin'izao fotoana mitatitra izay ary Irindra Tahiry sy ny Dolpha Rakotoniaina. Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar. Tafamivantana tamin'ireo zanak'ampielezana malagasy mipetraka any Marseille sy any Aix-en-Provence ny filoham-pirenena Iradjona Armampianina. Ireo diaspora izay manana ny toerany ihany koa anatin'ny fiainam-pirenena ary mananjoa afantatra ny toetra ra sy ny fepetra ray sy ny fitondrana amoana ny firenena iray manontolo anatin'ny krizy sy ny fahantrana. Iray amin'ireo vahaolana nampahafantarin'ny filoham-pirenena Iradjona Armampianina ny fametrahana ireo fotodrafitra safototra mitsinjo no avin'ny malagasy rehetra izay voafaritra ao anatin'ny vinany fisandratana 30 sy 20. Ny antondrany antony dia tsotra fifanandrinana ara-politika izay mitarika fantosiran'ny mpamatsy volo, fantosiran'ny mpampiasa volo ka ninona tenentsika hoe manana ny arenany rehetra Madagasikara, manana ireo sorsa rehetra Madagasikara, na ny ambanin'ny tany, na ny ambonin'ny tany, na ny anaty ranomasina dia zao ny zavatra nisy vahoaka mahantra foana ny vahoaka malagasy. Zay natonga rehefa tonga teo amin'ny fitondrana dia hoe aho hoe tsy maintsy mametraka foto-kevitra vaovao, fomba fijery vaovao, dia tsy hoe pédagogie vaovao hitondrana an'ity firenena ity. Ka anisan'ny izay foto-kevitra izay napetrako dia ny hoe tsy maintsy mametraka fomba fijery lavitrezaka voalohany izay lavitra ary tsy maintsy mametraka ireo atao hoe projet structurant. Projet structurant zany hoe sady ny vahoaka no antanteraka azy lavitrezaka ary inclusif zay angamba ny ilazana an'ilay izy ho an'ny firenena tsampy le antsoina hoe ambition collective hatramin'izay zay tsampy tao amin'ny firenentsika tsy manana le ampipoiraisana isika ampandrosoana fa samy jery ny tenany samy jery ny faritra misy azy. Hatreto aloha mbola mijanona olona latokana no izanatra ny famarinan toeran'ny firenena iray ao anatiny sy manoloan'izao tontolo izao ny fifidianana. Fomba maro no ahafahana mandray fahefana hoy ny filosangy amin'ny alalan'ny fifidianana no anatanterahana izany fa tsy ny andalambe. Fantatra tsara fa za dia olona nivoaka avy tamina fifidianana madio malalaka ny ekeny rehetra dia everika fa fifidianana tahaka izay faravaratsiny tsy maintsy apetraka eo amin'ny firenena. Zay ny atsokony rehetrarehetra hoe tokony hiaraka ametraka an'izay fifidianana tahaka an'izay isika ary manana andraikitra manana anjara ny tsiraray. Zay no mahatonga hoe mila fitoniana zany, mila fandraisana anjara zany fa anjarany rehetra miara mametraka an'izany fa tsy misy antokona olona anankiray na fitondram-panjakana irery fa tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka, miara amin'ny fiarahamonimpirenena, miaraka amin'ny mpanao politika no ametrahana an'izay zavatra satria zay ihany no antoko ny fitoniana sy fampandrosoana maharitra ny firenentsika. Andro fahatelo sady fara no hanifika ao Nandofa 20 ndreo Paitoekarena maneran-tany omaly no hevitra ny fampizarana ny fiovana lehibe misy maneran'izao tontolo izao eo amin'ny sehatra Aratoekarena no voaboasy ny filoha Iradjona Armampianina tamin'ireo mpikatroka manana ny maha izy azy avy ny nahafahan'ny Madagasikara ny arina tsy kelikely ka nahatonga azy ho isan'ireo firenena nahitam-piovana tsy ny kendry afa-tsy ny fanatsarana ny andavanandron'ireo mponina sy ny fiantohana no avin'ny firenena. Maherin'ny 30 ireo mpandray anjara ahitana mpitondra fanjakana, mpitantana orinasa sy mpisehatra Aratoekarena izay niainy ny famelabelaran-kevitra nataon'ny filoha. Ankoatra ny mahafiloham-pirenena n'Andriamatoa Iradjona Armampianina dia antony iray hafa nanasana ny tenany anatrika ny fiaonana ihany koa ny mahamanana mpahaizana manokana azy amin'ny Toekarena. Fa anisan'ny notsidiana teo ihany koa ny mahakasika ny fifidianana. Tsy azo antoka ny tsy fiandanian'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana izay androm-panjakana isana ny fifidianana hoy ny solombavambahoaka iray tamina gazety mpiseho isanandro ankilan'izay anefa dia fototry ny fitoniana misy amin'izao fotoana ny HCC raha ny fanamariana nataon'ny Prime Ministra Jerry Edouard sy Tota Rajarinjato.
mampiayay ny tsy ho fiandanian'ny HCC sy ny SONI izay rafitra isahana ny fifidianana hoy ny solombavam-bahoaka hanitra Razafy Manantsoa araka ny tatitry ny gazety mpiseho isan'andro iray. Fototra ny fitoniana misy amin'izao fotoana izao anefa ny HCC raha ny fanamariana nataon'ny Premier Ministre ka tsy manana aiai amin'ity androm-panjakana ity ny tenany. Iny fanapahana nataon'ny HCC reny dia reny mahatonga itsika amin'izao fotoana izao miditra anaty fitoniana. Ahoana moa raha tsy nisy reny dity fanapahana reny tsy azotsika eritreretina mihitsy zava-misy teto anivon'ny tany sy fanjakana za mihitsy manantena fa institution manapetraka ny lalam-panorenana ny HCC olona tompon'andraikitra zareo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny tsy misy tsindry na avy amin'izy ka hatramin'izao sao dia procès d'intention no mahakasika an'izany fa ny HCC manao ny asany dia hitantsika eo tena mitanila oaiza izy inona moa tombontsoa ny HCC mahakasika an'izany moa ataoko fa mety aiay ohatra ny aian'olona rehetrarehetra fa zay kosa mbola tsy hitatsika ny profo mahakasika an'izany raha fijeriko manokana Premier ministre an-tenako mikasika an'izay. Vonona hanatanteraka ny adidy masina izay antsoroany kosa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary mbola manamafy fa hametraka fifidianana madio sy mangarahara ho eken'ny rehetra. Fa izay dia mametraka hoe izay hanao ny asanay araka ny tokoisy raha resaka fifidianana no resahana ary tsy lojika mihitsy hoe izay mangataka hoe io gouvernement io hiaro neutralité ny fanjakana dia izay indray ve no hanotrana tsy lojika nge zany resaka zany fa ny hiady resaka politika mety misy ia fa zay hanao ny asanay arak'izay napetraka ny lalam-panorenana sy mba azahoantsika an'izany hoe tena fifidianana zany mamenatra olona ihany nge hoe fo 90 taona malo tena hoe mbola tsy mahay manao fifidianana ihany tokony eritreritra dao ary io tsy resaka hoe ny avita somatsara ny fifidianana tsy ny HCC rery tsy ny SENI rery tsy ny gouvernement rery fa itsika rehetrarehetra mihitsy na ropa mpisehatra ara-politika na ropa fiarahamonim-pirenena na ianareo mpanao gazety samby manana andraikitra amin'izany daholo tsika rehetrarehetra fa raha tsy miaraka tsika hoe ametraka an'izany hoe tena fifidianana eto amin'ny firenena tsy ho vita io. Tsy maintsy hisy ny fifidianana amin'ity taona ity ary efa mivonona amin'izany avokoa ireo mpisehatra rehetra na eto an-toerana na iraisam-pirenena ho fifidianana ho atao fanohatra ity ho karakarain'ity ka tsy tokony hisy ny aiain'ireo mpanao politika. Mbola ho resantsika ihany mahakasika nyizay fifidianana izay sy ny olana samihafa ara-tsosialy ihany koa ao ireny reto dokam-barotra ireto. Mitoetra n'ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany Le JT nanatitra ny fanambaram-panana ny teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany ny Prime Ministre Christian Tsay ary dia fotoana nanararotana ihany koa ny resahana ny olana mitranga eo anivon'ny mpampianatra tokony hanana fahasahiana ny mpitondra syndikaly hoy izy. Fahasahiana hiatrika ireo syndikalista sy ampitony azy ireo noho ny efa ho famarina ny fitakin'izy ireo entsekilan'izay nefa mbola voafatotra hatrany ny hoavin'ireo ankizy mpianatra noho ny fitokoana ny mpampianatra araka ity vaovao entiny Jeredoara sy Doda Rajarinjato ety. Efa nisy ny fiaonan'ny Premier Ministre Ntsay Christian tamin'ireo mpitarika syndikaly. Nisy ny fiainona ny fitakian'izy ireo ary efa nisy ny famalina izany fitakiana izany. Mahery ny 50 miliala ariary ny tetibidiny izany famalina fitakiana izany saingy nojerena manokana mba ho marimaritra iraisana. Tsy mbola milefitra kosa nefa ireo syndikalista hatramin'izao mbola voafatotra hatrany ny hoavin'ireo ankizy mpianatra. Ny ekena ny mahakasika ny zavatra maro, ny ekena mahakasika ny avancement, ny ekena ny mahakasika ny reclassement, ny ekena fa ny ekena koa ny mahakasika ny hoe rétroactivité ny fanaovana an'ireo zavatra ireo. Ny ekena koa ny fijerena ny mahakasika ny indemnité. Ny indemnité napetraka hoe manomboka amin'ny volana oktobra zao fa misy ampahany famomena. Misy omena amin'ny taona ho avy, misy omena koa amin'ny taona manaraka izay 2020. Ny coût de réforme, ny coût des zavatra rehetra ataontsika amin'izao fotoana izao 155 milliards d'ariary kanefa mbola tsy ekena ilay izy. Aiza koa anatin'ny fotoana fohy ohatran'izao anaovana ny fampiresana dia efa misy zavatra ekena kanefa mbola ho raisiny sorona ny zanaka malagasy indrindrindra ireo ankizy izay tokony hanao ny examen ao anatin'ny fotoana fohy.
tokony hanana fahasahiana ny mpitondra syndikaly hoy ny premier ministre Tsay Christian, fahasahiana hiatrika ireo syndicaliste sy hampitony azy ireo noho ny efa ho famalina ny fitakiana izy ireo. Ny fahasahiana tadiavina dia zao ny zavatra nagatana, zao zavatra azo tao anatin'ny fampiresana dia tokony masaiko ny mpitondra syndikaly miteny hoe aoka zay aloha fa mijery koa tsika ny fotoana mamety azy indinina izy. Tsy ho voavaly ao anatin'ny 10 volana avokoa ny fitakiana rehetra, saingy tsy ho atao ambanin-javatra izany. Io tolakandro io no tonga nanatitra ny fanambaram-panana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny Premier Ministre. Fa makasika ny raharaha fakana ankeriny indray kosa taorian'ny famontsoran'ireo mpakan-keriny any Sabirava Asram manisy sabotsy hariva teo. Misy ny fanambarana nataon'ny zandarmariam-pirenena sy ny polisy-pirenena izay maneho fa manao ny asan'izy ireo ary efa misy ny rafitra iadinina amin'ny fakanan-keriny cellule mixte d'enquête izay ahitana ny polisy-pirenena, ny zandarmariam-pirenena, ny fitsarana, ny CFOIM. Misy ny vokatra mivaingana izay efa azo tamin'ny fitsanganan'io rafitra io araka ity vaovao entina amintsika manaraka ity. Sabotsy hariva teo no navotsy ireo mpakan-keriny azy i Sabirava Asram. Tena mitiko no namontsoran'izy ireo ilay renim-pianakaviana raha nitatitra nataon'ny fikambanam-ben'ireo karana mizaka ny zopirenena frantsay tamin'ny alalan'ny pejy Facebook. Efa misy ny fananganana ny rafitra manokana iadinan'ny asa fakanan-keriny. Ny cellule mixte d'enquête na ny CME no natsangana tamin'ny volana novambra 2024. Mifondrina ao ny polisy-pirenena, ny zandarmeriam-pirenena, ny avy eo amin'ny fitsarana, ny CFOIM ary ireo orinasa tsy miankina izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny fifandraisana. Anisan'ny vokatra mivaingana izay efa azo taorinana izany ny fisambolana sy fianoana olona misa 420 izay voarohirohy amin'ny raharaha fakanan-keriny. Efa natolotra ny fitsarana sy nahiditra amponja vonjy-maika ireo olona ireo. Fitaovana maro ihany koa nefa nodiazana tao anatin'izany toy ny fiarakodia, fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny sisa. Manome toky ary manamafy noho izany fa mandray andraiky ny fiain'ny mpitandro filaminana mba mongorana ity tranga fankaran-keriny ity. Tsy afa-miasa irera nefa izy ireo ka noho izany dia manentana hatrany antsika olom-pirenena tsy ankanavaka mba hifanometana amin'ny fanomezam-baovao hatrany hatrany. Fa dimlahy nangalatra fiarakodia miisa 2 sy entana mitety-bidy 70 tapitrisa ariary tao amina tokantrano iray teny Ampitatafika anotra tehaky ny komisaria teny Antananandro sy ny sampana Elokabevava Vasakelika fahatelo. Voasambotra ihany koa ny jiolahy mpamery-keloka namaky banky tany Tomasina sy Manakara mbola fantatra fa miray tsokombakomba amin'ireo mpanao kidnapping. Voasambotra ny Sakelika faha-efatra ho aratsika ny fanampanazavana. Tokantrano iray teny Ampitatafika no nandefa fitaraina tena nevan'ny polisy-pirenena ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo noho ny fahaverezana fiarakodia miisa 2 sy entana lafo vidy. Nandritra ny fikarohana natao dia voasambotra ny polisy ny boriboritany fahatelo etsy Antaninandro ny roa tamin'ireo olona ireo voarohirohy. Karaza iray tena Mbatomaro no natratraran'ireo olona ary teny ihany koa no nahitana ilay fiara voalohany Chevrolet iray efa noravan'ireo olona. Nandray ny famotorana ny sampany ady Elokabevava Vasakelika fahatelo ka rehefa natao ny fanarahan-dia dia voasambotra teny amin'ny faritra Miarinarivo Intasiny ihany koa ny namany miisa 3 hafa izay niray tsokombakomba tamin'ity alatra ity. Alahady ny voalohany Jolay dia naray tatitra izay ny fahaverezana fiara anankiroa sy entana maromaro tamin'ny tokantrano iray teny Ampitatafika ka ny 10 volana Jolay dia noho ny fiaraisana tamin'ny komisaria antorazana arrondissement dia tratra teny Vatomaro ny fiara anankiray sy ny olona izay niezaka amin'andrava sy namafina ny fiara io ka nanomboka tendra niraisina tanana ny fanadiadiana. Rihana fa ny totaly 70 tapitrisa ny totaly vidin'ny entana izay very tamin'ny fotoana io. Ao anatin'izany ny fitaovana maromaro toy ny écran plat sy chargeur à batterie sy écran à ordinateur. 10 moa zany no voasambotra raha tokotrano fitsarana io kosa dia mbola mitedavana amin'izao fotoana. Lehilahy miisa 2 ihany koa no fantatra fa tratehaky ny polisy avy eo anivon'ny sampany ady Elokabevava Vasakelika faha-efatra noho ny firaisana tsokombakomba amin'ny asan'Jolahy tany Anjozorobe.
izy roa lahy ireto efa diso fantatra loatra satria dia jolay efa nampamerokeloko ary efa nisazy tena tany mora ny taona 4 no resaka von'olona efa nigadra tena tany mora ihany koa ny taona 3 no ny resaka fanafiana banky be ho Tamatavy sy be ho Manakara ary izao voasambotra ny brigade criminelle izao indray no ny firaisana tsy komakomba amin'ny jolapano fanafiana. Iaraky ny rano vaovao dia misy olona tonga teto aminay vaovao maro-potitra fa any amin'ny faritra ny Zorobe iny dia misy Andianjiolana izay mpanao fanafiana eto Andrenivohitra mitampiaidina mipetraka eny amin'ny faritra ny Zorobe iny. Rehefa natao ny rehetrarehetra velapandrika rehetrarehetra dia tratra atao tokoa ny jiolana anankiroa izay efa misazy indrobe izao teny amin'ny fonjantsiafa sy Atamora izay anisan'ny nandraisany anjara tamin'ny resaka brakazina banky tamin'ny taona 2012 sy ny vol la main armée na ny asan-jiolana tampiadina Mahivaika izay mitana basy tsy ara-dalàna sy fankanan-keriny izay anisan'ny nandraisany anjara mivantana tamin'izany fotoana izany ka dia izao namerikeloka izao indray izy ary dia tratra eto ampelantanan'ny polisy nasionale eto amin'ny brigade criminelle ireo jiolahy ireo. Marihana fa io jiolahy io dia anisan'ny namandry pastera Mizina Charles sy ry Jafary izay tao amin'ny kidnapping zany ary anisany nankankely mivarotra volamena izay tany amin'ny karerany Anjozorobe iny koa ny tenany tamin'izany andro zany. Natolotra ny fitsarana andrana latsinainy 7 volana Jolay izy mirahalahy ireto. Eo amin'ny vaovao ny ivelany any Thaïlande efa tafavoaka ny valo tamin'ireo ankizy mpilalao baolina izay tafahitsika tao anaty lavabato nanomboka ny 7 ny volana Jona teo. Mbola misy 5 kosa nefa ny olona tokony ho avotana tavela ao anatin'izay lavabato izay noho ny toetrandro any an-toerana nefa dia nampiato ny asany hatramin'ny rampitso maraina ny Pahilomano misana izay vonjyaina izay. Tambokany vonjyaina natao teto Thaïlande satria hatramin'ny androany efa tafavoaka soamantsara ny valo tamin'ireo zazalakely nihitsoka tao anaty lavabato. Mbola misy 5 zany ny olona ambiny tokony ho avotana. Vantany vao tafavoaka ny lavabato, helikoptera sy fiara-pitondra marary no nitaterana ireo ankizy namonjy ny hopitaly ny Jangre. Remanakoako ihany koa nefa ankoatr'izay ny tehaka ataon'ireo manodidina maneho mari-pakasitrahana. Tsy vitako ny petrapotsiny any an-trano ka mankaty amin'ny toerana misy ny lavabato ankahery azy ireo. Tsy fahita sy matety mpitranga loatra ny vonjyaina tahaka izao. Saingina izany azo lazaina hoe nahitamboka ny vetivety ihany, tsy araka ny nampoziny. L'opération d'aujourd'hui est naomby ny vonjovonina ataontsika fa tsy araka ny eritreretina. Tamin'ny nora latsaka 10 ora aty Thaïlande no tafavoaka ny lavabato ny zazalakely voalohany. Nanomboka ho malalaty tamin'ny 10 ora maraina ora any an-toerana ny famoahana ireo mpilalao baolina sy ny mpanazatra azy tafahitsoka tao amin'ilay lavabato. Fotoana izay tsy nampiakatra loatra ny rano ka nahafahan'ireo Pahilomano nanararoatra ny famoahana ireo niarambony. Navoaka tsirairay ireo zazalakely izay sany na Pahilomano manatraikefa 2 avy. Mamakivaky 4 kilometatra eo izy ireo mamonjy ny fivoahana ilay lavabato. Saika vita tongotra fa tsy mila fahaizana lomano raha tao ny ankamaroan'ny lalana ka nanafaingana ny fivoahana. Anjatonay ny miaramila Thaïlandais sy Pahilomano vahiny ny farimbona amin'izao asa vonjovony izao noho ny toetrandro any an-toerana kosa izay tomanana mbola ho avy ny orana dia voatery mampiato ny asany hatramin'ny rampitso maraina aloha ireo Pahilomano misana ny vonjyaina. Izany hoe mbola mijanona indray alina ao anaty lavabato izy 5 ambiny. Toizantsika ihany oharantsika akaiky ihany mahakasika an'iny fa ivelana kely eto an-toerana indraisika eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony. Namoaka mpianatra 300 menadany Université Uprime ny sabotsy teo teny amin'ny CCI Vato nahazo ny mari-pahaizana licence sy master 1 tamin'ny ralam-piofanana 4 taon'ny université io izy ireo. Ankoatr'izay dia isokatra amin'ity volana ity ihany koa ny M2 ao amin'ny Uprime. Zara bataontsika mafy ihany tena manjary tsy mazoto ny zanatsika.
Université fanta-daza ny UPRIM na ny Université privée de Madagascar mamoaka mpianatra marobe hatrany ity université ity isan-taona. Ny sabotsy teo izao dia 300 menan-dano nahazo mari-pahaizana avy amin'ny UPRIM. Ny ankabeazan'izy ireo dia avy amin'ny lalam-piofanana ampitain-davitra. Ireo mpianatra 300 mianadahy ireo dia nahazo ny mari-pahaizana licence bac plus 3 sy ny master 1 bac plus 4 teto anivon'ny Université privée de Madagascar. Izy ireo dia nahazo ny mari-pahaizana tamin'ny lalam-piofanana miisa anankefatra teto amin'ny Université privée de Madagascar dia ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny droit ary ny communication. Teto amin'ny CCI vato no nanaovana ny lanonana lehibe niavaka izany tamin'ity indray mitoraka ity. Eo aloha zany ny fanatrehan'ireo raim-pia izay nosafidian'ny ankizy dia andriamatoa général moa zany Ravalomanana Richard no raim-pia nyreto formation à distance reto ary eo ihany koa ireo mpianatra izay nivoaka tamin'ny fampianarana formation présentielle dia ramatoa Antra Andriambovonjy no renim-piazy ireo. Ankoatran'izay dia tonga nanotrona izao lanonana famoahana andriam-pianatra eto amin'ny UPRIM izao ramatoa izay ambassadeur an'ny Afrika Atsimo satria isy ny fiara-miasa matotra eo anivon'ny Université privée de Madagascar sy ny zareo avy ao Afrika Atsimo Atsoaty. Tsara ny manamarika fa isokatra amin'ity volana Jolay ity ny M2 eto amin'ny Université UPRIM na ny Université privée de Madagascar. Mbola azon'ireo mpianatra atao tsara araka izany ny manohy ny fianarany eto amin'ny UPRIM. Izay ireo vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany. Ireto indray ny miandrantsika afaka fotoana fohy. Ankoatran'ny vaovao ara-panatanjahantena avy eto amin'ny toerana dia hibahan'ny toerana ao anatin'ny ID Sport ny tantaran'ny fihaonan'ny Frantsa amin'ny Belgique sy ny fifanandrinan'ny Angleterre amin'ny Croatie. Ireo karazana basy azo ampiasain'ny tsotra kosa no fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oyanao. Lehilahy iray sady jamba no marenina saingy mampiasa ny ratsan-tanany mba ahafahana mijery mivantana ny mondial no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Ireo indray izany no anasana antsika rehefa avy eo tompoko kilasy tompoko vavy fa izao antsika aloha dia anaraka ireto doka varotra vitsivitsy ireto.